Ankasitrahany anao tsy misaraka aminay fa manaraka hatrany ny vaovao mahakasika ny mety ho toetry ny andro. Manolotra ny arahaba tompoko kilasy tompoko vavy. Asainay ampanajany anao tsy saraka aminay fa anaraka anay hatramin'ny farany. Ny vaovao mahakasika ilay rivo-doza Henao no entintsika nomboana fiarahana. Dia tany amin'ny 200 kilometatra atsimo atsinanan'ny Tolagnaro no nisy ny fohibeny tamin'ny 7 vora maraina tany hoany. Miha manalavitra ny Madagasikara tanteraka izy nefa na izany na tsanara dia somary mafimafy ihany aloha ny fitsokon'ny rivotra ary ny onja ihany koa dia somary mbola avy ihany any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny. Vokatr'izay dia foana avokoa ny filazana loza rehetra mahakasika ny rivo-doza manerana ho an'ireo distrika izay nahazo izany. Ho an'ireo mpanjonan-dranomasina ary dia rarana aloha ny manjonan-dranomasina manomboka eto Morombe ka hatraty Farafangana fa tena mbola isamonta be ny ranomasina ary ahery koa ny rivotra indraindray. Ho an'ny manomboka eto Besalamy ka teto Morombe ho an'ny morontsiraka andrefana ary eto Farafangana ka hatraty Toamasina ho an'ny morontsiraka atsinanana dia mila mitandrina tsara isika mpanjonan'ny ranomasina rehefa miandrika satria misy ihany koa ny onja vaventy misy ihany koa ny rivotra mahery indraindray. Raha mahakasika ilay rivo-doza fahafito miforona tamin'ny ranomasimbe Indiana kosa dia any avaratra atsinanan'ny Maorisy any no misy azy, manodidina eo amin'ny 10 kilometatra avaratra atsinanan'ny Maorisy no misy azy. Raha ny vinavina aloha dia tsy akasika ny Madagasikara izy ity, tsy andalo eto Madagasikara zany fa any atsimo atsinanan'ny Madagasikara any no mety ho lalany. Toy izao ary no mety hotetry ny androntsika raha ho amin'ny rapitso maraina. Anorana tandrifin-drahona ny aty amin'ny fahatridiana nosy be ary manodidina ny analalava iny. Torak'izay ihany koa ho antsika aty amin'ny faritra atsimo andrefana sy aty amin'ny morontsiraka Farafangana ka hatraty Tolagnaro aty. Ny faritra sisa rehetra moa dia andrahoana vitsy ny andro. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia ny tapany avaratry ny nosy ahazo orana tandrifin-drahona arahan-kotroka. Raha morontsiraka atsinanana ahazo orana malefaka torak'izay ihany koa ho antsika eto amin'ny faritry ny afovoantany. Ny faritra sisa rehetra moa dia vinavinaina ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Mikasika ny maripana kosa indray dia manodidina eo amin'ny 15 degré celsius eo aloha ny eto amin'ny faritry Vakinakaratra fa ho any Antananarivo sy Fianarantsoa kosa dia eo amin'ny 20 degré celsius eo. Morontsiraka rehetra moa dia saiky manodidina 5 na 4 misy mahatratra any amin'ny 17 degré celsius mihitsy any amin'ny faritry Boeny ny maraina. Fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray no resahantsika dia ho an'ny faritra atsinanana, faritra Betsiboka ary ny faritra Boeny aloha dia hafana ny andro izay mahatratra any amin'ny 20 degré celsius fa ny eto afovoantany kosa dia eo amin'ny manodidina eo amin'ny 15 degré celsius eo avokoa. Morontsiraka dia saika eo amin'ny 30 degré celsius eo mikasika ny maripana ambony indrindra izay. Toy izao raha mahakasika ny mety ho toetry ny andro raha toy ianao ikasanao faran'ny herinandro any amin'ireto tanan-dehibe ireto. Johannesburg, Paris, Nairobi dia hibalika be ny masoandro. Ho an'ny Milan kosa dia somary ololovan-drahona kely fa ho an'ny Bangkok dia anorana malefaka ny andro. Raha ho an'ireo nosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa indray toy ny La Réunion, Maurice, Seychelles dia hibalika be ny ngabe masoandro fa ho an'ny Comore kosa indray dia anorana araha-kotroka ny andro. Zay indray no azo natolotra tamin'ity an'ity tompoko kilasy tompoko vavy. Isaoranay ianao nanaraka anay hatramin'ny farany. Izay avy ety amin'ny sampana fahafantarana ny mety ho toetry ny andro kosa dia mirary farany herinandro sambatra ho anao. Mandram-piaona tompoko.